Ry havana malala rehetra manerana ny nosy ary manerana ny tany. Ny tenin'ny dada voalohany, dada menakavy, dia fisorana ho an'ny vahoaka rehetra, naiza ny fiangonana rehetra, ny président synodale rehetra manerana ny tany, dia misaotra nareo zay amin'ny izay famangina be dia be nataonareo ho anay, na nalefa tamin'ny mivoly zany na natongavana taty amin'ny fiangonana voasoratra anaranao dôdôly ary naseho anay zany, ka dia faly ny fonay mahita an'izany firaisapo feno fitiavana ataon'ny vahoaka FPVM rehetra izany. Eny na dia tsy ny FPVM aza dia manoratra ao koa, ka dia misaotra antsika marobe tsy ary voatanisa na dia ny fiangonana rahavavy maro azy dia samy nahatsiaro azany daholy ny amin'ny soa nataon'ny mama, ka dia mba ho lasa amin'izay any ny ratsy rehetra, fa dia mba fifalitsika kosa mba ho zava-dehibe. Mba tehizara aminareo rehetra ny zavatra nahafaly hitan'ny iraka anankiray tamin'ny nofy ny ona tamiko fakomaly. Avy anao ty dada, ilazavako zavatra lehibe tena mahavariana hitako tamin'ny nofy. Inona ro azy zany? Maty mama ozy talata, nalevina izy ozy alarobia, dia lakamisy zoma na nofy. Na nofy aho izy fa amin'ny toerana anankiray malalaka be sady tsara tare, feno vahoaka amina tapotrisa, eo ambony latabatra misy sakafo zany zay rehetrarehetra hita ty ambonin'ny tany eny ambony latabatra eny daholo, karazana ny hena rehetrarehetra, ny anana rehetrarehetra, ny legioma rehetrarehetra, ny voankazo rehetrarehetra tsy takatra ny sainao feno, ary miorakoraka be misakafo ny vahoaka amin'izany toerana izany. Dia mba nitsikilo ozy izy manao hoe aloha mba hitsikilo eto. Mitazako tao voalohany ozy izy dia pasteur Lay, io manko maty talohany, kambo ray volana talohany, io nitazako voalohany. Ny akanjony zany ozy ka tsara tare zany, ny endriky madamo Lay koa dia tsara tare ary tovovavy kely. Nanatona azy aho ozy ka nanao hoe bonjour pasteur, faly be aho ozy mihaona aminao eto indray, dia fampiarahaba teo zay fa faly zany faly. Dia ozy manao fa inona no atao eto? Zao sakafo be aty anaka, zao sakafo be aty. Ndray mba meo sakafo kely sakafo kely ty eny, potikena kely ty ihany no meko anao. Mba misy sakafo be reo. Oka aloha arono pasteur Lay, ary iza hitovavy kely eo akaikinao io, fa tsy naseho ny endriny fa miorirana fotsiny, lava volo be izy tsara tare be mitsy ny akanjony izy eo 5 taona eo na 9 taona. Manja be zany pasteur, raha ny tena manja, tsy mahita olona tsara tare ohatr' zany ianao, naiza raha mbola olombelona koa ny olombelona. Dia nibitsibitsika hono satria tena feno dia feno ny foko mahita ny tsara tareny. Hono pasteur Lay, iza tovovavy kely eo akaikinao io? Dia nibitsibitsika tamiko izy manao hoe madame pasteur Randrenatoandro, mandray zany tsara tarena, fa izy dia variana mihinan-kanina, vahoakany zany mihinan-kanina any, ohatrany hoe zay vao mirangorango, nahita ny tsy fahita, mihinana ny tsy fahinana, dia ny faly dia ny ravitsita. Mba mizara zany aminao pasteur, satria tena za ozy ny teny mihitsy ny hoe mba alavoaingana koa mba ohatra hitanareo aty, tsara tarehany aty aminareo aty. Dia tsy mahazo mihinana ianao ozy madame Lay pasteur, fa raha vao mihinaneo ianao
tsy tafaverina ny ambonin'ny tany tsony taitra oe sotran'Andriamanitra avy nofy ihany izy teo dia zay nylazaikanao paster fa dia ho an'ny FPVM rehetra manerana ny tany fa dia sambatra mamy tsy mahita olona tsara tarehetra zany ianao eto ambonin'ny tany ary zay hitanao rehetra any na i paster lay raha dia varina fotsiny mijery azy fa ny atsara tovavy kely 10 na 11 taona eo zany no hitanao any ka dia voninahitra ho an'ny tompo zany mba hitondra fampiononana ho an'ny ankizy rehetra zanaka mama rehetra manerana ny tany sotra tompo